Efa mitsangana eto amintsika eto Mahajanga amin'izao fotoana hiajivana amin'ny aretina izao ny brigade d'intervention spéciale sy ny brigade multimission eo anivon'ny tafika malagasy. Sampandraraha iray izay afaka mandray marary ihany koa amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Fahitana fa mirongatra ny coronavirus eto antsika eto Mahajanga dia manomboka androany dia hampiasa ny brigade d'intervention spéciale tafika malagasy ary koa ny brigade multi mission dia hatsangana manomboka androany eto Mahajanga dia ao amin'ny sirikatra teo aloha ny fibeny dia afaka manatona koa ny olona zay mahatsapa tsy fahasalamana zany fa mandray olona io. Ny asan'izy ireo zany dia mandray marary raha ohatra ka misy fiantsona any an-tranony dia afaka mandeha makany an-tranon'le olona izy hijery an'le marary dia arakaraka ny etan'le olona no hitondrazana ny hôpitaly na omena fanafody izy. Dia ao anatin'ny andraikiny ihany koa ny fanentanana ny olona rehetrarehetreny mba hanao arotava arovava mba tsy hiparitaha ny coronavirus eto amintsika. Etsy ankilan'izay dia manana andraikitra amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina ihany koa ny tafika malagasy ka ho hisy ny fanatsarana ny asa izay atao. Ny araka ny teny filoham-pirenena tamin'ny kabary nataony farany teo dia ny fiarovana ny sisin-dranomasina voakasika manokana antsika teto Mahajanga tamin'izay zavatra zay dia hisy sambo manokana ao afarany avy any Antsiranana ho tonga eto Mahajanga mba hiarovana ny sisin-tanitsika zany mba tsy hisy olona hiditra antsokosoko. Ankoatra izay dia anisan'ny manao hetsika amin'ny fanaraha-maso ireo tsy manao aro vava sy orona ihany koa ireto miaramila ireto fanaraha-maso manerana ny tanàna ny Mahajanga.